dia falamanonina ny fiarabanantsika rehetra indray izay manaraka an'izao vidéo conférence zao zahay. Feno otrikafo na ady manerana an'izao tontolo izao. Ao ny adin'ny Russie sy Ukraine izay efa lasa mivadika, adin'ny Russie sy ny OTAN ankehitriny, ny adin'ny Chine sy Taiwan, dia ny ady eo amin'ny Corée du Nord sy ny Corée du Sud, ny adin'ny Israel sy ny Palestine, ny ady mikotrika ao Venezuela sy Groenland, ny Union Européenne sy ny Amerikanina aza dia efa mitady fanandrina ihany koa amin'ny io toerana io amin'izao fotoana izao. Feno ady mikotrika eran'izao tontolo izao. Tsy aiza nefa ny rivotra mafy mitsoka ampirehatra n'ireo ady ireo mondial izay lazain'ny Baiboly fa ao a Moyen-Orient. Makany tsika io ry havana ary mila vonona hiatrika an'izany tsika, na fahavonona ara-nofo zany na fahavonona ara-panahy. Tena vonona daholo tsinona ny fepetra rehetra hoy ahatanteraka n'ity ady lehibe fahatelo ity izay lazain'ny Baiboly ity, ary efa lazaina teto foana izany tamin'ny fampianarantsika. Partagez au maximum aloha any amin'ny groupe rehetra any ity vidéo conférence ity mba hiomana ny malagasy rehetra. Dia ndao jerena ary aloha ny soratra masina milaza ny ady lehibe fahatelo io. Anamarina antsika fa vonona daholo tokoa ny fepetra hoy ateo izay ahatanteraka azy. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7:4 sy ny 5:5 no misy azy. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: vao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata hony lehibe, dia nivahana ny anjely efatra izay vohomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny habatelon'ny olona. Ndao vahavahantsika tsirairay aloha ireo tenin'ireo. Ny hoe vao ny anjely efatra izay mifatotra hony Eufrata hony lehibe. Misy anjely efatra zany aloha hovahana ao amin'ny hony Eufrata io. Ny anjely efatra dia efa nianarantsika tamin'ny tombo-kase fa ireo soavaly efatra izay miloko fotsy, mena, mainty ary atsatra na maitso, izay ao amin'ny Apokalipsy toko 9 ihany. Ny loko fotsy dia ny Union Européenne hoy isika tamin'izany, ny loko mainty dia ny kapitalisma izay maneho ny Amerikanina, ary ny loko fotsy sy mainty miaraka aloha zany dia ny OTAN, ary ny loko mena dia ny communisme izay maneho ny Rosianina sy ny Sinoa eto sy ny Corée du Nord miaraka aminy. Ny loko atsatra indray na maitso dia ireo indray dia ireo terroriste au Moyen-Orient izay mitambatra miady amin'ny Israel sy ny Amerikanina ireo ary ny OTAN. Ka misy anjely efatra lehibe zany hoy ny Baiboly teo hovahana ao amin'ny hony Eufrata ahatonga ny ady io, ary ao Moyen-Orient no pito-kafo ahatonga an'izany ady zany, satria ny hony Eufrata lazain'ny Baiboly eto dia Moyen-Orient. Manangasangy io ady io eo amin'ny Israel miaraka amin'ny Amerikanina manoloana ny Iran ao Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Iza daholo ny ao ambadiky ity ady ity? Tsy iza fa ireo le entité efatra lehibe izay lazaiko taminao teo ireo, izay mitondra ny lokon'ireo soavaly efatra ireo, dia ny Union Européenne fotsy, ny communisme, ny Sinoa sy ny Rosianina hoy ary ny Corée du Nord ireo, ary ny kapitalisme dia ny Amerikanina soavaly mainty. Ary ireo terroriste au Moyen-Orient izay tarihan'ny Iran dia ao ireo Hamas palestinienne, ao ny Hezbollah ao Liban, ny Houthi ao Yemen sy ireo manodidina azy rehetra ireo. Dia ireo no entité efatra lehibe ahatonga n'ity ady ity. Ka ireo no hoe ampiasain'ny anjely, satria ny teny hoe anjely eto dia milaza fa tsy anjelyn'ny tompo akory ireo mazava ho azy, fa devoly ireo, satria ahafaty ny hampatelon'ny olona eto ambonin'ny tany ireo ao anatin'ny ady. Ka ho ampiasain'ireo anjely ireo, reto entité efatra lehibe reto ahatonga ny ady io. Dia ireo hitantsika efa vonin'ireo izy amin'izao fotoana izao, ary ao anatin'ny fotoana tena faran'izay fohy, satria hoy ny toy anteny teo hoe ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona ahafaty ny hampatelon'ny olona. Ny hoe ora sy andro sy volana ary taona mantsy dia milaza ora anankiray na ora vitsivitsy izay amin'ny daty voatombo, satria ny hoe andro sy volana ary taona dia milaza daty: andro, volana, taona, jour, mois, année, daty zany. Amin'ny ora zany, amin'ny daty anankiray tsy fantatra hoe roviana fa Andriamanitra ihany no mahalala azy, dia hanompoka ny fandringanana ho faty ny hampatelon'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Raha 9 miliara mahery eo tsika izao
dia ho 2,9 mahery zany no faty ao anatin'ny fotoana tena fohy dia fohy satria ao anatin'ny ora vitsimono zany. Zany no maha ady nucléaire an'io satria tsy misy ady hahafaty olona betsaka toy izany ao anatin'ny fotoana tena fohy tahaka izany hatramin'izay teto ambonin'ny tany raha tsy ady nucléaire. Dia raha jerentsika tokoa ny andininy manaraka ny andininy any amin'ny 7-10 any tsika mamaky sy 7-10 dia tena milaza fa ady nucléaire io. Zao no vaky ny teny hoe ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny abatelin'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny mena rana sady manan-doha, ka ireny no entiny mampahory. I Jaona dia niaina tany amin'ny andron'i Jesosy Kristy tamin'ny mbola tsy nisy tafondro na basy na avion na missile fa mbola sabatra nentina niady tamin'izany na ren'ilay atao hoe catapulte ireny. Fa nentina taty amin'ny fananaka aty amin'ny andro farany izy dia nampahitana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zany hoe nampanaovina voyage à travers le temps zany Jaona tamin'ny fanahy. Misy an'ireny film ireny hoe voyage vers le futur, ireny dia tsy ho tanteraky ny olombelona mihitsy ireny fa ao anatin'ny baiboly Andriamanitra ihany no mahavita an'izany. Tena ataon'izany Jaona nentina taty amin'ny andro farany izy nijery ny zava-misy. Dia tsy hainy no nilaza hoe misy nucléaire satria tsy mbola nahita an'izany izy ary tsy fantany izany, fa io ny filazany azy. Hoy izy hoe ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny mena rana. Tahaka ny biby zany no nanambarany Jaona ny rampy mitondra ny missile nucléaire izay manana rampy tahaka ny mena rana, izay mamoaka afo setroka ary solofara, dia ireny no mahafaty ny olona. Ka tsy tahaka ny mena rana mamoaka setroka sy solofara tokoa ve ny fahitana an'izao missile izao rehefa miainga? Hitantsika amin'izany fa ny zava-mitranga rehetra amin'ny ady manangasanga dia mahatanteraka daholo io tenin'Andriamanitra io ao amin'ny Apokalipsy 7 io, ady lehibe fahatelo io. Vonona daholo ireo fepetra rehetra izay efa manatanteraka an'io ady io amin'izao fotoana izao. Inona daholo ary aloha no mitranga amin'ity ady ity ho jerevantsika. Taorianany nandarofan'ny Amerikanina ny tobo nucléaire iranianina 3 tamin'ny volana Jona 524 dia efa nahavita fitaovam-piadiana nucléaire maro be sahady mihoatra ny nandrarana azy indray Iran, ka nanapa-kevitra ny filoha Amerikanina sy ny prime ministre israelianina rehefa avy nivory izy tamin'ny 7 Desambra 524 teo fa ho darofana bomba indray Iran. Mbola nanao antsoavy farany aloha ny filoha Amerikanina ny hoe firesahana diplomatika eo amin'ny rotonta satria tsy te hahita ady lehibe fahatelo izy araka ny filazany. Fa namaly avy hatrany ny iranianina fa foana hatreo ny fifanarahana sy ny fihaonana diplomatika fa vonona ny fanandrina amin'ny Amerikanina sy Iran sy Israel Iran. Ny zavatra mitranga nefa mandritra an'izany enim-bolana taorianan'izay dia tsy irery intsony Iran fa nanamafy ny partenariat, ny mpiara-miombonantoka amin'ny ara-tafika amin'ny firenena Rosianina sy ny Sinoa, Corée du Nord sy ny sisa. Ireo le loko mena nolazaintsika teo aloha. Fa voanaren'izany izany fanapa-kevitry ny Amerikanina sy Israel izany koa ireo namany Iran ao amin'ny Moyen-Orient dia nivondrona ara-tafika koa, nanangona ny fitaovam-piadiana nucléaire rehetra hanampy an'i Iran, manampy azy hivondrona ao ireo ary vonona hiady amin'ny Amerikanina sy Israel. Ireo le soavaly maitso. Nanao antsomaika ny fanjakana amin'ny firenena maro toa ny Amerika, Australia sy ny maro hafa hiala faingana ao Iran sy ao Israel ny mponina any aminy ary ody any an-tanin'ny razana. Dikany dia mikonokonona ady izao tontolo izao ry havana. Etsekilan'izany dia manomana fanafiana ny bazy Amerikanina rehetra ao Moyen-Orient, Iran sy ireo mpiara-miombonantoka aminy ka ny vaovao farany tamin'ny nanaovana an'ity vidéo conférence aty dia mihetsiketsika fatratra ara-pitaovam-piadiana ny Amerikanina mamatsy ireo bazy rehetra ao Moyen-Orient, indrindra ao Qatar. Mamaivay be noho izany ry havana ny zava-misy maneran-tany ankehitriny izay miainga ao Moyen-Orient ity. Manatanteraka ady lehibe lazainy ny baiboly ny zavatra mitranga ary tsy maintsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Raha arak'ireo voalaza ireo dia efa tena feno ny fepetra rehetra tanteraka an'izany. Ny ora sy ny daty sisa ny tsy fantatra fa Jesosy Kristy ny mahalala azy. Ny any fantatra dia
tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra rehetra ao amin'ny baiboly. Efa nresantsika foana zany. Lioka toko voalohany andinin'ny fafito amby telopolo. Iny telonjato mahery ny tenin'Andriamanitra miverina ao amin'ny testamenta vaovao fotsiny, mampiomana antsika iambina mba ho vonona amin'ny fiaviany. Efa betsaka ny teny nandeha teto, efa tena akaiky ny tompo, fa anjaranao ny mieritreritra, ny anohizanao ny tantaranao. Itsika ihany manao ny tantarantsika ry havana. Apokalipsy toko 7 io ady lehibe fahatelo io, ary apokalipsy toko 10 ny fahoriana lehibe izay tsy maintsy andalovan'ny rehetra fa tsy misy izany miakatra melohan'ny fahoriana zany. Dia apokalipsy toko 1:12 Jesosy Kristy tonga na enlèvement io, enlèvement ny fiangonana. Apokalipsy toko 1:12 andinin'ny 5:12 zany ny manomboka. Dikan'izany dia apokalipsy toko 7 tsika zao, apokalipsy toko 10 fahoriana lehibe izay 3 taona sy tapany, ary apokalipsy toko 1:12 Jesosy Kristy tonga amin'ny enlèvement. Dikan'izany dia andalo ady lehibe fahatelo tsika, andalo fahoriana lehibe izay vao tonga ny enlèvement. Ny fanontaniana mipetraka tsy hoe hivadika anao ahoana ny ampitso, fa ny fanontaniana dia ny hoe ahoana ny ampitsonao, manomana ny ampitsonao ve ianao, na ara-nofo na ara-panahy. Ny fiomanana ara-nofo dia mila miomana ny tsirairay amin'ny fiomanana rehetra mety ilaina amin'ny krizy ateraky ny ady lehibe, satria mbola mety tsy nisy nandalo an'izany ady lehibe zany ny ankabeazantsika, fa zao ny fotoana fiomanana ny amin'izany ara-nofo. Inona ny mety manana ara-nofo amin'izany, dia mila miomana amin'izany tsika, mila mamantatra an'izany. Fa ny ara-panahy kosa dia tsy manana tolotra afa-tsy ny fandraisana ny filazantsara ny baiboly, dia ny fandraisana ny Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy ny filazantsara. Anao ny safidy, fa ny tenin' Jesosy Kristy tsy maintsy tanteraka ny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Minina mihitsy zany teny zany hoe marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jaona toko 7 andinin'ny 10. Ka ny ateraky ny rano dia ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fahamelana ny fahotana amin'ny ranobe, satria izay ny atao hoe ateraky ny rano. Ary ny ateraky ny fanahy dia mandray ny herin'ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andinin'ny 7:30 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo fahamelana ny helokareo, izay ilay ateraky ny rano ho fahamelan-keloka. Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina, izay ilay ateraky ny fanahy. Hiezaka ihany zahay hanome eto ny toy any hatrany mba hanarahanao ny vaovao ao amin'ny YouTube. Rasafindralamba mahery ny ahitanao ny vidéo conférence ny toyany, ary ao amin'ny pejy andro farany sy ny filazantsara sy ny compte Rasafindralamba mahery Facebook ihany koa. Mametraka ny veloma mandra-piona aminao indray ho tahian' Jesosy Kristy amin'ny vidéo conférence manaraka indray. Veloma tompoko.